tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Faly miarabanao ry havana tafaona indray amin'ny alalan'ity fandaharana ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza ity eto amin'ny radio teny fiainana. Dia mirary indrindra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo homba ny fanarahantsika ity fandaharana ity. Ny mino mandresy ao amin'Andriamanitra. Izany no lohahevi-dehibe izay mivelatra eto amintsika ka mandravona ny dinidinika rehetra izay ifanaovantsika eto mandritra ny herinandro ary isan'andro. Milaza izany fa ny mino mandresy ao amin'Andriamanitra dia satria Andriamanitra no mampandresy azy. Fa izay tafaray amin'Andriamanitra amin'ny finoana na manana firaisana amin'Andriamanitra ary mitoetra amin'ny finoanan'Andriamanitra sy ny teniny dia tsy mba hangahy ay fa ataony mpandresy amin'ny adiny rehetra. Firaisana antoka lehibe tokoa no ataon'Andriamanitra amin'ny mino, amin'ny ananganany azy ho zanany. Fa raha zanaka dia mpandova hoy Paoly. Eny sady mpandova n'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy. Romanina 7:17 tapany voalohany. Ary dia avy amin'izany no maritantsika amin'ity herinandro alatsinainy 9 Novambra ity. Ny zana doa hevitra manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, Andriamanitra mampandresy ny olony. Andriamanitra mampandresy ny olony. Izany dia araky ny voalaza ao amin'ny bokin'ny mpaminany Isaia manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo ihany koa hahazo fifaliana sy faharavoravoana izy ka dia handositra ny alahelo sy ny fisintona. Isaia 1:20, 1:20 tamban'ny 2. Fa ny fifaliana sy faharavoravoana dia mariky ny fandresena indrindra. Fa raha fiteny tamin'ny andron'ny Taolony hoe ny fiainana tsy raozanady dia mainky indrindra marina izany indrisy. Amin'izao andro ankehitriny zao fa andro nady loatra ny andro ankehitriny. Izay lazay ny soratra masina hoe andro fakapanahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao ho fizantoetra izay monina ambonin'ny tany. Apokalipsy 3:10 tapany 2. Andro ny fizantoetra ny finoan'ny olona tokoa izao ry havana, dia toy ny androm-panadinana lehibe izany. Ka lehilahy hoy ity mpanompon'Andriamanitra iray fa avelony izay mahajoro amin'izany andro izany. Fa Andriamanitra dia tompony aina ka mampifaly ny olona kosa, ary tia mampifaly ny olony. Izany hoe miaro ny olona amin'ny antony mety mampahory azy, ary raha misy azy izany dia miasa tokoa izy hamonjy izy sy hanafaka azy amin'ny adiny rehetra, na koa mampiasa izany mba hahasoa ny olony. Fa toky no omeny Jesosy izay rehetra mino azy, raha hoy izy manao hoe raha ny zanaka no hahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
jaona toko 9:4 zay atsoika dika hoe ho mpandresy tokoa ianareo fa zay tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra, zay tsy resin'ny olona dia resin'Andriamanitra, ary tsy misy zavatra zay tsy hain'Andriamanitra sy tsy resin'Andriamanitra. Ary dia tiany ny maneho izany fandraisany zany amin'izay mino azy mba azony miteny tahaka ny Joba manao hoe raha izaho dia fantatro fa velona ny mpanavitra ahy. Joba 9:15. Izany dia azotsika dika hoe tsy misy zavatra zay tsy vitan'Andriamanitra na tsy ataon'Andriamanitra mba hanafaka sy hamonjy izay mino azy, eny na dia mety ho ao anatin'ny tery indrindra aza izy. Fa Andriamanitra miasa sy miady ho an'izay miandry azy sy miandrandra ny famonjeny. Zany teny zany dia manambara ny heriny sy ny fahefany zay mamonjy tokoa, anefa indrindra koa manambara ny fitiavana izay itiavany mamonjy ny olona. Fa izany raha lazaina no antom-piavin'i Jesosy Kristy ho antsika sy nampianariny antsika iantso ho azy, dia izy vonona ny hamonjy ny olona toy ny ondry latsaka ankaterena ka mila tanana isintony azy avy eo amin'ny toerana sarotra zay nahalatsany. Koa amin'izany ny very dia tadiaviny, ny marary dia sitraniny, ny maty dia velominy indray, zay meloka dia hamarininy sy ampitafiny voninahiny, ary izay ny vonjeny dia ampitoeriny eo amin'ny fanjakany mandrakizay mba iray voninahitra aminy. Plano mpamonjena mahavarina sy mahagaga eo masontsika indrindra zany ry havana, zay tsy hitsahatra ary tsy ahiatsahatra, fa iza moa no afaka handrefy sy hametra ny asan'ny fitiavan'Andriamanitra zay mamonjy ny mpanota, dia izy mampandresy azy. Andriamanitra mampandresy ny olony taninady tokoa zay tsy laotra-pahoriana ho isika no iainantsika olombelona, ary anton-javatra zay tsy nafen'i Jesosy tokoa izany ka nitenenany hoe aty am'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana. Ao amin'ny Jaona 5:17 zany amin'ny no hevitry ny perikopy ankehitriny zay atrentsika. Andriamanitra kosa dia maneho fa miray antoka amin'ny olony izy, zany hoe tsy mamela azy hiady rery, tsy mamela azy ho resy anady, koa na izy mampahery ny olona amin'ny adiny na izy mihitsy no mitsofoka ao amin'ny aditsika olombelona ka mampandresy atsika ary mandresy ho antsika. Dia fantatsika loatra fa tsy miova ny teny nataony ho an'ny zanak'Israely raha natahotra ny Egiptiana iry zao, teny manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, Jehova hiady ho anareo fa hianareo kosa hangina. Exodus 4:4. Fa amin'izany ary na manahoana endrika itsy ho an'Andriamanitra amin'ny adin'ny olony, dia feheziny teny Jesosy ny fomba hidirany amin'ny adin'ny olona amin'ny teny manao hoe arindro izy izao momba nareo mandrakariva ambara-patonga ny fahataperany izao tontolo izao. Mateo 5:20. Ny teny toy izany ry havana dia milaza fa efa mandresy sahady ianao zay mino azy, mandresy ao amin'ny Tompo amin'ny alalan'ny finoana azy, ary mandresy noho ny Tompo zay miasa noho ny finoantsika ary miasa ho antsika. Fa tsy hain'Andriamanitra ny andiso fanantenana zay mino azy na hanentsitadiny amin'izay miantso ny anarany. Fa raha izy aza tonga hitady sy hamonjy ny very, mainky hitarehetra fa izy hanohina ny antsony zay rehetra amin'ny talao ny famonjeny. Fa mpamonjy mora azo mindrindra ny fahoriana izy, ary tsy manosy botanana zay reraka amin'ny adiny ka tonga manatona azy sy mitalao ny famonjeny. Raha izany dia toky ao am-po no azy ny olon'Andriamanitra ka azony miteny tahaka ny Paoly apôstôly manao hoe raha Andriamanitra no momba antsika, iza no atohitra antsika. Romanina 5:1-2. Fa homenatra tokoa ny tsy finoana azy, fa Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak'olombelona ka hanenina. Mo efa nilaza va izy ka tsy efainy, na efa niteny va izy ka tsy hotoviny. Nomery 7:7. Homenatra tokoa ny mpiady hevitra ny aminy, fa hoy ny tenin'ny mpaneso manao hoe aiza ny tenin'i Jehova aoko tanteraka izany. Fa hoy ny Tompo aminy,
fa toy ny ranorana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina any raha tsy efa nahavontony tany ka nampaniry sy nampavokatra azy mba tonga voa ho an'ny mpamafy sy hanina ho an'ny mpihinana. Dia ho tahaka izany ny teniko izay aloko ny vavako, tsy hiverina amin'ny foana izy raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Isaia 5:10-11. Ary izany dia ampinteny fikasana mahafinaritra, tsy mampandinika tokoa manao hoe fa amin'ny fifaliana no ivoahanareo ary amin'ny fiadanana no hitondrana anareo. Ny tendrombohitra sy ny avoana havelona oby eo alohanareo ary ny hazo rehetra ny antsaha hiteha-tanana. Ny hazo kiporeso haniry ho solon'ny tsilo ary ny rotra ho solon'ny sampivato dia ny voaroa misy tsilo zany, ary ho anarana ho an'i Jehovah zany dia ho famantarana mandrakizay zay tsy hesorona. Isaia 5:12-12. Dia famantarana ny fandresen'Andriamanitra indrindra izany. Fomba ahoana ary no andresen'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona? Izany dia amin'ny alalan'ny asan'ny finoana araka ny nampianarana antsika, dia ny fahatokinan'Andriamanitra sy ny fanoavana izay lazainy ny tenin'Andriamanitra, fa ny tenin'Andriamanitra no manome sy manorona ny fandresena izay raisitsika amin'ny finoana, entitsika amin'ny finoana, ivavahantsika amin'ny finoana ary asantsika sy ijoroantsika amin'ny finoana. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azona sitraka aminy, hoy ny teny amin'ny Hebreo, fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Hebreo 1:15. Dia hoy Jesosy milaza ny amin'ny famalian'Andriamanitra ny vavaka izay hatonga fandresena. Lazaiko aminareo marina tokoa hoy izy, raha manampinoana ianareo ka tsy mianahana dia tsy izao natao tamin'ny aviavy zao ihany no vitanareo, aviavy izay maina teo no eo noho ny teniny. Fa raha hiteny amin'ity tendrombohitra ity, aza ianareo ka anao hoe mifindray ianao ka mianjarany ny ranomasina, dia ho tonga izany. Ary na inona no angatahinareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Mateo 1:20-1:20 zany. Ataon'ny tompo tokoa izany satria ny finoantsika no famezantsika voninahitra an'Andriamanitra ka haniony ny voninahiny amintsika koa. Dia toa ny Abrahama izay voalaza fa tsy nianahana ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy, fa nampahirezy ny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra ary natoky indrindra fa zay no lazainy dia hainy atao koa, dia nisaina ho fahamarinany Abrahama zany. Romanina 4:12-12. Fa ny fanamarinan'Andriamanitra no fandresena ho an'ny niny. Mandeha ho fehezina zao dinika mahafinaritra ary azona toky indrindra amin'Andriamanitra izao. Ny tendrin'Andriamanitra ho antsika izay mino azy dia ny anaovana antsika ho mpandresy tahaka azy. Antoka sy fahasari-piaron'Andriamanitra tokoa izany ka tanterahiny. Ary dia no amafisin'i Jesosy zany raha hoy izy manao hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay rehetra tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Jaona 5:17. Fa Andriamanitra dia vonona ny hanamarina ny teny izay lazainy. Ro amin'izany no nanomezana antsika reo vaky teny roa amin'ny perikiopa amin'ity andro ity. Dia ny Jaona 5:17-7:20 teny milaza ny amin'ny tokom-pandresena izay omeny Jesosy izay mino azy ka miandrandra sy matoky ny famonjeny. Hoy izy, mandraka ankehitriny dia tsy mbola nangataka na inona tamin'ny anarako ianareo, mangata dia hahazo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Inona ary no angataitsika ho antsika, ho an'ny ankonantsika, ho an'ny firenentsika? Mamaly izany ny vaky teny faharoa ao amin'ny boky Isaia 1:15-20. Teny manambara tokoa ny fiposahan'ny famonjena
avy amin'Andriamanitra sy ny fanaisorana ny kapoaka ny fahatezeran'i Jehova. Heny hoy ny Tompo, ny navotan'i Jehova hiverina ka hankandriona, tenopoetr'Andriamanitra zany, amin'ny fiobiana ary ny fifaliana mandrakizay no hoeny andohany. Hazo fifaliana sy faharavoravoana izy ka dia handositra ny alahelo sy ny fisentona. Ary noho izany dia mitorite so mahafaly amin'ny Jerosalema, ka lazao aminy fa vita ny adiny sady voavela ny helony. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mpamonjy mahatoky mandrakizay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio Teny Fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana.